Ivavaka sika tompoko. Tonga ny fotoana handrenesanay ny teninao tompo. Zay loha ranonay, mamelombelona anay, mamelombelona ny finoanay, manafaka anay amin'ny herin'ny ratsy, manafaka anay amin'ny fankahalana sy ny lolo-po rehetra. Mitenena ary tompo, miasa mahery, voninkiana anao izay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, tompo mpamonjy anay. Amen. Hosea 4, ny andininy faraka amin'ny 20 no isy ny afatr'Andriamanitra ho anareo ry fiangonan'ny malala. Vakiko amin'ny anaran'ny tompo zany, ary ho fofoko vadiko mandrakizay ianao. Ny ho fofoko vadiko amin'ny rariny sy ny itsiny, ary amin'ny fitiavana sy ny indra fo ianao. Amen. Mbola ho aminareo hatrany anen'ny tompo. Ny Baiboly ray manontolo ry havana no tantaram-pitiavana. Tantaram-pitiavana eo amin'Andriamanitra sy ny olony. Hoarin'Andriamanitra ny fifandraisan'ny mpivady tokoa, ny fifandraisany amin'ny olona izay mino azy. Ary zany mahatonga an'Andriamanitra miantso ny zanak'Israely eto hoe fofombady na fiancé. Ary zagagitsika raha maheno ty andininy faraka amin'ny 20 ty hoe ho fofoko vadiko mandrakizay ianao. De mitohy hatrany amin'ny testamenta vaovao izany fomba fiantson'Andriamanitra sy fitondran'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha zany. Raha mamaky ny Efesianina 5 manokana isika, dia hitanareo fa misy fananaranao manao hoe ianareo vehivavy, zany hoe ny vehivavy manambady io, manekeny vavinareo tahaka ny anekenan'ny tompo, fa ny lahy ny lohan'ny vavy, tahaka ny Kristy koa lohan'ny fiangonana. Inona amin'izany? Kristy hoarina amin'ny lehilahy eo amin'ny vady, ary ny fiangonana hoarina amin'ny vehivavy. Ka zany no mahatonga ny hoe ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra amin'ny andro farany dia nantsona koa hoe andro ny fampakaram-bady, satria amin'izay fotoan'izay le fofombady dia niakatra ho vadiny, ary rehefa vadiny dia vadiny mandrakizay. Andeha aloha jerentsika tahaka ny ahoana ny tokony fifandraisan'ny mpivady mba tonga ny mpivady tena hifankaty ary aharitra. Zany no hevitra ho banjintsika anatin'izao afatra zao, ny mpivady maharitra amin'ny fifankatiavana. Ny mpivady maharitra amin'ny fifankatiavana, voalohany, mpivady manaiky fa avy amin'Andriamanitra ny fanambadiana. Avy amin'Andriamanitra ny fanambadiana. Be dia be no mbola mieritreritra hoe akolotsain'ny olombelona fotsiny zany, olombelona no namorona an'izany fa hitany fahilaina. Tsia, hevitr'Andriamanitra hatramin'ny voalohany zany. Genesis 2:7-20, haitsika tsy anjery. Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irera lehilahy, hanaovako vady saza ho azy izy. Hevitr'Andriamanitra, planin'Andriamanitra, lasitra avy amin'Andriamanitra ty fanambadiany ty. Misitraka an'izany fotsiny sika. Ary zany mahatonga amin'ny tenin'Andriamanitra miantso atsika ny amin'ny Hébreux 4:20 hoe manaja ny fanambadiana. Aoka nakaja aminareo ny fanambadiana, fa fanajanareo ny sitrapon'Andriamanitra zany. Raha misy zany mpivady miezaka amin'ny fankaty, dia tadio fa mpivady manome voninahitra an'Andriamanitra izay namorona an'ilay fanambadiana zany. Ho atsika mpivady rehetra, indrindra mpivady nampiraisina tamin'ny anaran'Andriamanitra, tsarovy fa manompo an'Andriamanitra ianao raha mikarakara tsara ny vadinao sy mikarakara tsara ny tokantranonao. Noho izany, mila mandray toromarika avy amin'Andriamanitra tsika rehefa hitondra ny fiainatokantrano. Tsika zao mahita synthétiseur na mahita piano, vata maro afitsoka hoy ny fiteny gasy, satria rehefa natao moderna kokoa izy io dia lasa mahavita feo maro be. Dia tian'ny olona mampiasa azy fa sady azo asiana batery eo, no azo asiana feo na violon, fa nisy namorona izy io. Fa tsy zany, nanomboka tany amin'ny taona 90 tany
fa tena nandray an'io endrika moderne io le synthétiseur. Ary le namorona an'izy io dia sarotiny mihitsy fa hevitra avy aminy no mampandeha azy. Arahana le toromarika avy aminy zay vao mivoaka le feo samihafa zay mahafinaritra atsika. Any anaty notisy no atatsika an'izany. Sa tsy zany? Tahaka izany koa ty fanambadiany ty. Hevitra Andriamanitra, izy no namorona azy. Mila notisy isika. Iza le notisy? Baiboly, ny tenin'Andriamanitra. Zany mampaherezana anareo roa. Vakio ianaro ny tenin'Andriamanitra. Fa misy toromarika hitondrana ny fiainan-tokantranonareo. Araka izay ikendren'Andriamanitra azy ao. Ary ho atsika fiangonana, ny sekoly alahady sokajy lehibe ny atsika dia mahana boky lesona. Inona ny lohateniny? Ny tsy ambaratery ny tokantrano sambatra. Tena misy torohevitra pratika miantso anareo mba hiroso sy handinika ny amin'izona mianatra an'izany. Inona ny famarihana faharoa? Ny mpivady maharitra ny fifankaty dia ny mpivady mivavaka sy manompo an'Andriamanitra. Ato moa dia ambara amin'ny tenin'Andriamanitra hoe fitiavana amin'ny rariny sy hitsiny. Inona ny dikan'izany? Io rariny sy hitsiny io no ifandraisan'Andriamanitra amintsika. Tsy misy fiangarana ary tsy misy fizahan-tavan'olona eo amin'Andriamanitra. Fa zay rehetra mino sy mivavaka aminy dia ho vonjeny avokoa, na mainty na fotsy, na antitra na tanora na vavy na lahy. Zay le rariny, zay le hitsiny. Zay rehetra manaraka ny teniny dia ho tiavany mandrakizay. Inona no fampiarana avy amin'izany? Zany hoe tsy afaka misaraka amin'ny vavaka ny fitondrana ny fiainana-tokantrano. Ianao ve raha mbola tsy mpivavaka ny vadinao, miezaka amin'ny taona ny vadinao hivavaka satria efa io ny vady nomen'Andriamanitra anao. Tena mivavaka ho azy tokoa ve ianao? Ary efa samy mpivavaka nareo roa misaoran'Andriamanitra. Tena mitondram-bavaka ny fiainana-tokantranonareo fa nareo sa mandeha ho azy tahaka ny heveran'ny olona ny tokantrano? Mitondram-bavaka ny ankohonanareo ve nareo? Olona mpivavaka no afaka maharitra mifankaty amin'ny fanambadiana. Famarihana manaraka, ny mpivady maharitra amin'ny fifankatiavana dia mpivady mahay mifampiresaka. Raha misy koa izay mampaharitra ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony, mampaharitra ny fifandraisan'ny Kristy amin'ny fiangonana, dia io communication io, mifampiresaka. Zany no antony fanompoam-pivavahana ataontsika. Miteny Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny izay toriana, vakiana, dia miaino isika. Fa isika koa mamaly azy amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny hira, izay sady misy fidaranana, misy fitarainana. Mahay mifampiresaka. Ka tandremo fa indraindray mpivady ny miady hevitra no betsaka fa tsy mifanakalo hevitra ao anatin'ilay fifampiresahana. Inona ny dikan'izany? Ilay miady hevitra dia zao, efa tsy mifampiantsony fa samy tena maro tena fotsiny. Rehefa avy miaina anankiray dia niaro ny hevitry ny tena ny mamay. Ka rehefa tahaka izay dia tsy mandroso fa tsy mahagaga raha miady lava. Ny mpivady mahay mifampiresaka kosa dia mifanakalo hevitra. Zany hoe miezaka tena mifampiaina ka miomana hiroso amin'izay hevitra iombonana na ny fanarahana. Raha zay no izy dia mandroso, tsy misy lonilony eo amin'ny mpivady. Famarihana fahaefatra, ny mpivady maharitra amin'ny fifankatiavana, mahafohy, mpivady mahafohy ho an'ny vadiny. Zareo ilay izy, ho fohifoky ho vadiko ianao. Déclaration d'amour zany tompoko. Sa tsy zany? Ary ilay matoan-teny hoe ho fohifohina, haitsika tsara fa tsy dia fampiasantsika matetika izy io. Matetika rehefa te hamono tsika va hoe mifofo ny ainy. Zany hoe tena sady amin'ny fony sy ny hery no manontolo. Zay le fitiavana ambarany eto. Haitsika tsara ny Jaona 7:21-20. Ahoana moa? Fa toy izao ahoana hono le nitiavan'Andriamanitra atsika? Nomeny, ty égale manome. Ny mahazatra atsika ty égale mandray. Tiako izy fa
tena am'le lava tsara itiavako azy. Tiako izy fa tiako ny volokodiny. Tena zao le orony marantro zao mihitsy no itiavako azy. Zay feo an'izay mihitsy no itiavako azy. Le toetrany, zany hoe le ho raisiko ihany. Zay le maha-olombelona angamba. Tsy maninona fa ny tena Andriamanitra mampianatra antsika hoe tia egalina manome. Inona no omenao? Tsy maninona. Ao anatin'ny fitiavana zay le mandray zay. Fa raha tsisy mihitsy le manome, tsy maharitra io. Ary an'Andriamanitra inona nome? Zanany lahy itokany. Tsy fanome zany. Amin'ny kolotsaina tatsinanana teo amin'ny Jiosy, ny zanak'alahy no tena hoe harena. Ary tsika ao anatin'izany tatsinanana zany. Zay le hoe, ahoana moa le fiteny? Naniry zaza ka terada. Ary amin'izay mbola lahy tokana. Ina lesona raisina amin'izany? Izay tsara sy sarobidy no omeny. Ka miteraka fanontaniana zany ho antsika mpivady ankehitriny, fa nandray moa tsika fa zatra le routine n'le fiainanao fa ianao ve mba tia manome zavatra ho an'ny vadinao? Ary mba zavatra tena tsara, tena mahasoa tahaka ny an'Andriamanitra ve? Ianao ve tahaka an'Andriamanitra mazoto mamboraka fitiavana amin'ny vadinao? Manao le dingana voalohany fa tsy hoe izy mbola tsy niteniko eo. Ianao mihitsy le manao le dingana voalohany. Efa mba heno ny vadinao taminao ve zany teny hoe tiako ianao zany sa tamin'ny mbola misipa ihany? Tsy haritra io. Sanatria ny baba miteny, nivelany an'izy eo maheno an'izany. Sa io mba miomana manome, mitory fitiavana amin'ny vadiny. Tsy vita eto ny mampifankatisy ny mampivady fa manomboka eto. Sa tsy zany? Zay le izy inona mba zatra mba manome ny vadinao ianao, tsy resaka hoe manam-bola zany. Fa fahazarana tsara ary mifanome. Inona ny zavatra fonao amin'ny vadinao, mahafoy fotoana venao iarahana miaravoly, iarahana miresaka marina amin'ny vadinao, anampiana azy amin'ny fanaovan-draharaha. Zay le izy, mahafoy fitiavana. Mahafoy fitiavana ao amin'ny vadinao tokoa fa ianao rehefa mangataka fitiavana ny vadinao. Any koa anankiray atarafana ny hoe efa mpiara-monina reo sisa, noho ny amin'ny ankizy sisa fa tsisy fitiavana intsony. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korintianina voalohany toko 7 ny 9-7 fotsiny ohatra dia milaza, aoka ny lahy anao zay mety atao amin'ny vavy, ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Aza misaram-pandriana akory ianareo. Ka rehefa tsy ianao no mamoky fitiavana ny vadinao, sanatria ny bava miteny, ianao ve no mandroaka azy hitady fitiavana ny velany? Fa adidy masina eo ampivady zany tompoko, araka ny tenin'Andriamanitra. Famarinana fahadimy sady farany. Ny mpivady maharitra amin'ny fifankatiavana, vady mahay mifamela. Ho fofoko vadiko amin'ny indra fo ianao. Io moa dia toetran'Andriamanitra io, mamindra fo io, mampiavaka azy. Fa na mibebaka takan'inona tsika, na makatony tenin'Andriamanitra takan'inona tsika, tsy mendrika ny famelan-keloko tsika raha ny marina raha tsy mamindra fo Andriamanitra. Tsy misy fifamelana vitsy zany raha tsy misy famindrana fo. Ary afatra ho antsika mpivady rehetra zany. Nefa mpivady dia malala ny hoe tsy lao zay misy zavatra mety mampifandiso hevitra. Tsy lao zany zay misy zavatra nataonao ka zavatra na ny kolotsaina nitaizanantsika nge samy hafa e. Ianao tary, ianao za tary. Na ny fomba fisaina, na ny fianarana natao fotsiny, na ny fitaizana nomeny namana. Tsy lao zany zay misy nataony ny anankiray na ampalahelo ny anankiray. Fa zao, ifanao andolo-po foana ve? Dia tsy famela mihitsy ve? Ka inona no aretanao? Ny mpivady maharitra mifankatia dia mpivady mahay mifamela. Mora fantatra ny mpivady tsy mahay mifamela. Raha misy ady anankiray, dia ohatra ny lasa lava be foana le ady. Ray volana tsy mifampiteny satria nahoana? Le ady le alahelo tamin'ny 5 taona, averina indray rehefa tonga miady atao amin'ny andro satria tsy tena navela le izy. Le ady tamin'ny heritaona, naverina indray le sujet. Tsy mba hoe mba le zavatra farany sisa no fanazavana fa verina tsy mifamela. Dia samy marary fo, dia mampalahelo anie, mampalahelo sika.
samy mangataka amin'ny tompo. Angatao amin'ny tompo zany fanahy ny famelana zany fa raha fiaina tokantrano ny feno lonolony, feno ololom-po, feno valifaty dia ny fiainana mihitsy ny tsisy tsirony. Sa ahoana? Ao nge no atao hoe fakanainy, ao no atao hoe anovozana hery, ao no hoe tena anorenana zany fiainam-pianakaviana nefa olona mifampiandrika endritoana. Atovy eo indray nefa avokako indray reto sujet be dehibe reto. Tsy mba zany Andriamanitra amintsika. Isaka ny fontsika dia velany ny helotsika. Ry havana, tsaro ny fampivady maharitra mifankatia araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mpivady mandray fitahiny. Zany no izy. Sisan'izany ao ilay mpivady miaka lava sy mifamono sy mifanala baraka. Izy ihany manala baraka amin'ny vadiny any velany. Dia misy fitahina be ao amin'izany. Tsy ao amin'ny mpivady mifankatia araka ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tahaka izany ny fifandraisana mpivady dia miteraka fahasalamana ho azy, miteraka filaminan-tsaina ho azy, ary mazava ho azy miteraka fifaliana tsy voavidy vola. Mahereza mivavaka, mahereza mifankatia ry mpivady. Fa efa lasitra tsara no manin'Andriamanitra handraisantsika fitahiana sy fiadanana izany. Ho an'Andriamanitra ireny voninahitra. Amen.